Ity Tobifasika commune Soavina no misy anay amin'izao ora izao ahitana an'ity fahavakisana fefilo ity. Eto anilaka eto indrindra monsieur le maire ny Soavina anazavany amin'ny hoe tamin'ny firo maro moa izy ity zany no vaky ariana no nahatonga an'izay fahavakisana izay. Taorian'ny filazana zany avy any amin'ny APIPA sy ny BNGRC fa ao anatiny atao zone rouge ny renirano Sisony indrindra mandalo eto amin'ny commune ny Soavina dia tsy maintsy nametraka an'ilay fomba fiasa mahazatra izay dia nametraka ny cellule de communication ary avy hatrany dia nandray anjara tamin'ny fanatotofana ny reny zavatra manahirana reny ny fokotany sy ny fokon'olona teto amin'ity fokotany ity zany hoe eto amin'ny fokotany ny Vailava. Rehefa nandray anjara ny fokon'olona nanomboka tamin'ny 12 nanototra an'ireo zavatra natahorana fa ivarina aty amin'ny commune ny Soavina ny rano ety amin'ny Sisony dia tsy vita akory ny asa tokony natao dia tamorosy sasany mahery dimy teo vaky ny fefiloha eto ampitan'ny commune izay misy anay dia ny eto Ambohidava zany ao anatin'ny commune Ampitatafika dia nitrangana zavatra marobe tamin'ny fahavoazana an'ireo commune Rahavavy zany ny fahavakisandreo fefiloha zany dia maro ny trano natao hidibo-drano ary nisy ihany koa ireo biby fiompy izay tsy hita moa hatramin'izao fa mbola eo ampitadiavana zany ny fokon'olona ao anatin'izany commune Rahavavy zany fa dia nampalahelo tokoa ny zavatra nitranga tetỳ aminay. Ho an'ny commune Soavina manokana mbola misy toerana hafa mety ahina ve atao anatin'ny commune Soavina manahoana ny firy no traboina sy ny trano ny tany mety hiotsaka? Raha ny zavatra amin'izao fotoana izao tarehimarika voaranay satria nitety an'ireo fokotany izay dia manana olana ny fokon'olona any amin'ny fokotany Analapanga misy 700 ny traboina amin'ny EPP Analamanga amin'izao fotoana izao satria ny aty amin'ity toerana ity dia reny ranon'ny Sisony no mandalo eto fa ny aria amin'ny fokotany Analapanga kosa manamorona ny Tanjombato dia ikopa dia any amin'ny reny ranon'ny kopa izay niakatra be mihitsy amin'izao fotoana izao dia atahorana zany ny fahavakisany koa makato amin'ilay atao hoe fokotany Ambolikotona izay misy trano ny Enjera Fakomaly ary efa any amin'ny toerana nametrahana azy moa ireo fokon'olona ireo amin'izao fotoana izao. Azadino ihany koa fa misy 270 sy 700 hektara ny fambolem-bary teto voangy anay izay no nizara ny reny Masombolo sy ny zezika ireny dia mampalahelo fa dibo-drano tanteraka ka tokony ho jerena satria tsy ny olona ravatrano na ny olona tratrany rano atokantrano ihany atao hoe traboina fa dia traboina ihany koa ny mpamboly aty Soavina ary angatahana fiaraha-miasan'ny fanjakana ny tsinjovana an'ireo mpamboly ireo fa efa 100 hektara mahery zany zao dia tena dibo-drano tanteraka ety aminay. Manahoana kosa ny fipetraraisina amin'ny retim-ponina manamorona nyity renirano ty? Eo mihitsy no fandaminana atao satria ekena fa efa nivarina ry apita ny rano na izany tsy zany ara dia nanangana ilay comité de vigilance izay tantana ny fokotany ary ao anatin'ny fandaminana an'izay ireo tompona andraikitra ety an-toerana.